Riavana malalo amin'ny tompo ampitomona ao amintsika rehetra trany no fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaorantsika Andriamanitra riavako fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ny 550 taona izay nampisiny ny fijeroana vavolombelona eto amin'ity fiangonana FJK misolo fitiavana ity. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy maningana ao anatin'ny maro akory raha miaraba manokana ny mpitanana mivady sy ny biraon'ny fiangonana ianareo rehetra kristianina eto. Arabaina manokana pastor izay teo ray aman-dreny teo aloha hitako eto ihany koa dia mindary soa indrindra. Fifaliana ho ary avako ny mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ty ary isaorako anareo ny fanasana ny amin'izany. Mindary soa manokana pastor fa ndary soa ianao teo fa ianao koa raha tsy diso andro vitsivitsy talohana PS na no teto amin'ny FJK misolo fitiavana nareo menakavy dia mindary soa indrindra nareo menakavy. Riavana malalo amin'ny Tompo, anisan'ny zavatra ray isaorako an'Andriamanitra ny mahazatra anareo eto misolo fitiavana dia ny mamaky ny dikateny iombonana eto Madagasikara na ny DIEM rehefa amin'ny alahady fahadimy ohatr'izao. Ary nanomana ny toriteny koa dia tamin'ny alalan'ny DIEM mihitsy namoronako izany fa tsy fantatro akory izy io. Satria izaho dia olon'ny fiambonana ry isaorako an'Andriamanitra ry teneniko anareo amin'ny fanetreteny izany. Hoy ny vaky ny teny ny Efesianina 5:1 sy ny 2 amin'ny baiboly dikateny protestanta manao hoe: ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny itiavan'ny Kristy ianareo dia nanolora ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amonjy antsika. Tsy mifanalavitra amin'izany ny DIEM mariavako fa hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: ko manafa an'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Ny fitiavana anao ka hanenika ny fitondrantenanareo tahaka ny tiavan'ny Kristy antsika sy ny lanoloran'ny tena tamin'Andriamanitra toy ny fanatitra sy ny sorona manitra mamerivero ho fanasoavana antsika. Riavana malalo amin'ny Tompo, raha manisy ianao 550 taona ny zavatra tokony ho tenenintsika voalohany ao anatin'izany na iza dia izao: tao ny fitiavan'Andriamanitra. Tao ilay Andriamanitra ny asa, tao ilay Andriamanitra ny tantana, tao ilay Andriamanitra ny sinjo na dia inona na inona ny ainan'ity fiangonana ity, na inona ny lalovan'ity fiangonana ity. 550 taona ty ariana dia hoy isika: ko manafa an'Andriamanitra, manafa an'Andriamanitra ianareo, manafa an'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Dia inona no tenentsika riavako akoatran'izay fifaliana tsy maintsy ataontsika, akoatran'izay fisaoran'Andriamanitra tsy maintsy ataontsika? Izany tenin'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy zany dia manafatrafatra n'io fiangonana io fa misy fijoroana vavolombelona tsy maintsy ataon'ny fiangonana rehefa mijoro izy ary rehefa mbola najoron'Andriamanitra ka miara-miasa amin'ny fanahy masina riavako. Andeha isika haka ny toeran'ny fiangonana tany Efesosy riavako malala amin'ity an'io ity. Misy zavatra telo ambaran'ny Tompo aminareo ry sotro fitiavana ao anatin'izao fa 550 taona izay iainantsika ka isaorantsika an'Andriamanitra izao. Ny voalohany riavako raha miaino an'izany Efesianina 5:1 zany ianao, ny tsara ho fantatrao dia izao: engane amin'ny ho avy izay fotoana rehetra omen'Andriamanitra antsika dia mba ho fiangonana tena zanak'Andriamanitra isika tsy sotro fitiavana. Mba fiangonana tena zanak'Andriamanitra isika tsy sotro fitiavana. Ino tsara riavako ny filazany azy ao amin'ny dikateny protestanta: ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka, fa tsy zanaka fehizanaka fotsiny fa tahaka ny zanaka malala. Indre zany fitiavantsika ny zanatsika riavako, indre zany fitiavantsika ny zanatsika araka ny voalazan'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy teo: ny zanaka lalainy, ny zanaka kolokoloana, ny zanaka rehare rehefa mahay, ny zanaka mahafinaritra ery ary mahafaly ny ray aman-dreny rehefa endro ny soratra masina, ny zanaka rehefa mino arak'izay voalaza teo, dia zanaka mahateo ty. Tahaka an'izany ny fikasan'Andriamanitra ho antsika riavako, tahaka an'izany ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny sotro fitiavana
mba ho zanaka manoa, zanaka mino, zanaka tiana, zanaka mahafaly an'Andriamanitra no avintsika aoriana ny 5 taona izay iainantsika. Aoka ho hitantaratra eny amin'ny fiainantsika, manomboka hatrany amin'ny mpitandrina ka hatrany amintsika rehetrarehetra, mpandray fanasan'ny tompo, vita batisa, braon'ny fiangonana, ianareo dekona sy loha olona, izanaka apelezan'ny sotro fitiavana rehetrarehetra, ianareo mpitandrina ny fandiny teto amin'ity fiangonana ity, isika rehetrarehetra dia mba ho reharehan'Andriamanitra isika fa zanaka mino, mifankatia, mifandefitra, mifamela heloka sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa. Izany anie ry havako, lay zanak'Andriamanitra natsoina hoe fitiavana, natsoina hoe Jesosy Kristy ilay inosika, anonatsika ny fanekempinoana amin'ity an'io ty, hivavahantsika ka hanaovantsika ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia izao no nataony. Raha solafaka ianao na reniny, raha mitomany ianao ampanginy ny fafan'ny ranomaso, raha reraka ianao atanjahany, raha ohatra ianao ka somary sahirakirana manana olana, novahany zany rehetrarehetra zany. Jesosy tsy mba nandatsy, Jesosy tsy mba nanenjika, Jesosy tsy mba mifampepanga, fa Jesosy mpamindra fo sy tiantsika. Ianao ny ariavako hoe novakina tamintsika teo no Mahateo 5:20. Jesosy io ilay miteny io, ilay zanaka malala, io ilay tsy maintsy ijoroantsika vavolombelona, ka raha miteny isika fa mino an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino an' Jesosy Kristy izahako tahaka an' Jesosy Kristy. Dia hoy ny 10:10 amin'ny Mahateo 5:20, ary nampitandreman'ny mpianany io amin'ny fanompona ho aviny izy ireo. Dia hoy izy, akoatran'izay nampitandremany hoe izy Kristy sandoka sy ny rehetra, dia hoy izy, ary dia atolony amin'ny fahoriana ianareo, atomboka amin'ny 10:7 ry havako, dia atolony amin'ny fahoriana ianareo ka vonony, ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako, ary amin'izany andro zany dia ho tafitohina ny maro, ary hifampepanga sy hifankahaly izy. Tsy zanak'Andriamanitra zany, ary tokony ho fantatsika tsara ry havako, izany no fitiavan'Andriamanitra atsika. Paoly apôstôly ry havako, tsy amin'io ihany, fa raha mahita isika ao amin'ny Romanina 12 ao, raha isony ny Romanina 12 ry havako, dia ny 10 ihany koa, amin'ny anaran'i Jesosy no hitenenana an'izany sy hamakina an'izany, amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana an'izany, manao hoe Romanina 12:10 manao hoe mifankatiava araka ny fankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izay zanak'Andriamanitra ary ny tena takian'i Jesosy Kristy tompo amintsika, dia mba isika mifanome voninahitra, mifanaja, manaja tena, mendrika ao ajain'ny hafa ary manaja ny hafa ihany koa. Izany anie ny dikan'io ry havako hoe, izany ny nambaran'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy, ary zany ny mbola ambarany soratra masina amin'ny lelana amin'ny fanahy masina ho aso ho anao, ho antsika rehetra eto amin'ity fiangonana ity, noho izao 5:50 taona ny fiangonana izao. Rehefa misy sotro fitiavana, misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay ny tantana ny fiangonantsika nandritra ny 5:50 taona. Andeha isika manomboka amin'ity an'io ity, fa zay le voalaza ao, mandehana, andeha isika manomboka amin'ity an'io ity, ijoro vavolombelona ary ezaka mandrakariva, fa isika koa dia zanak'Andriamanitra, ary tsy zanaka fehizanaka, fa zanaka lalainy, zanaka tiany, amin'izay ataontsika rehetrarehetra, amin'izay ho avintsika rehetrarehetra, amin'ny fanompontsika, satria iorenana amin'ny finoana, ny fanompona ny dikan'izany dia zao, raha tsy manompo ianao, sasapoana ny finoanao, ary ny finoana izay kely ao anatinao, ny ampitomboanao azy, dia ny fanompona izay mbola miandry antsika amin'ny fotoana ho avy rehetra, angatahantsika amin'ny tompo. Izay ny lesona voalohany ry havako, tsy maintsy mijoro zanaka lalain'ny tompo isika, mba ho hitantaratra amin'ny fiainantsika sy hitantaratra amin'ity fiangonany teny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, isika koa dia ho hitantaratra fa zanaka miasa amin'ny fitiavana, zanaka miasa amin'ny fitiavana. Ao amin'ny diamy moa dia tsy nataon'ilay voambolana hoe mandehana,
fa ao amin'ny dikateny protestanta dia nataony tsara eo amin'ny andininy faharoa vakina tamintsika teo ary mandihana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Ny dikan'io mandihana io ry havako dia izao rehefa ny soratra masina no teny hoe mandihana miasa ny dikan'izay. Mba jereo kely eny ry havako amin'ny Jaona toko 5:10 ao filazantsara araka ny Jaona toko 5:10 izay angaviako atsika. Ka ny andininy 5:9 antaoko antsika amin'ny andininy 5:10 tsy maninona dia faranantsika amin'ny andininy 5:9. Izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ataoko hoe mpanompontsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko nambarako taminareo. Dia no tsara ny andininy 5:9 ry havako. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy ianareo ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoha ary mba haretany vokatrareo mba homeny ny ray ianareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ny atao hoe mandeha dia miasa mandihany ianareo ary mba haretany vokatrareo hamoha sy haretany vokatrareo. Meno ary havako fa maro ny vokatra izay nomen'ny tompo antsika mandritra ny 5:10 taona ary tsy mahazo mipetraka tsika ka tena efa 5:10 taona izay ny asa fa mba alao amin'izay jerentsika ity fiangonana ity, alao amin'izay hijanona ato tsika ny atsika amin'izay izay asosoa antsika sotro fitiavana ato natao pastera. Tsy zany fa isika tsy maintsy mandeha. Hoy ny Jaona toko 5:4 manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanerika tsika raha mbola atoandro ny andro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Ny dikan'izany dia tsy maintsy miasa tsika ry havako, kanefa miasa ao anatin'ny fifankatiavantsika, miasa eo ambany fitarihan'ny tompo isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Eny hoy ny ry havako hoe Paoly apôstôly dia manoratra an'izany mandrakariva ary tena hainy Paoly apôstôly mihitsy izany ao amin'ny Korintianina voalohany toko 4:12 ny andininy 4:12 dia hoy Paoly apôstôly. Korintianina voalohany toko 4:12 andininy 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoy Paoly apôstôly, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Izay hoe ataonareo izay dia ilay mandeha io, ilay miasa io. Ny dikan'izany raha vadikitsika amin'ity an'io ity dia izao, ry sotro fitiavanao ny 5:10 taona lasa efa nataonareo dia nataonareo tamin'ny fitiavana, ary ny 5:10 taona sy no avy tsy za akory manendry an'Andriamanitra sika fa izay omeny ny mihoatra lavitra noho izany dia mbola ataontsika amin'ny fitiavana ny asa rehetrarehetra, fa tsy nataotao foana ny ry havako ny hoe sotro fitiavana e. Mila mijoro vavolombelona amin'izany tsika, miala tsiny amintsika fa tokony ho fantatsika tsara izany. Mba tonony ane eto amin'ity Antananarivo ity izany hoe isotro fotsiny fa zasiana fitiavana aloha. Sa tsy izany? Mba tonony fotsiny izany hoe sotro izany. Ny taksi sasany tsy mety mandeha any amin'izany. Ny olona raha vao hoe andeha ho an'ny sotry, tandremo tsara amin'ny poketra sy sisy, tsy hoe ratsy izany fa izany ny fiarahamonina ny ainany e. Nentin'ny pasteur bavaka teny hoe izany tamin'ny voalohany e. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nasiany hoe fitiavana 5:10 taona izany. Noho izany ry sotro fitiavana tsy maintsy miasa sika ary mbola miasa manoatra noho izay efa natao rehetrarehetra izay ary. Hoy ny tompo, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ka raha mino an'Andriamanitra isika, raha zanaka malala isika ry sotro fitiavana tsy maintsy miasa. Ny atao hoe miasa dia efa miasa izao. Nafinaritra ny ry havako fa naverina aloha ilay hira fanevy e, satria ny mihira ane miasa e, fanompona an'Andriamanitra izany. Bagaga amintsika misy moa sasany izany afaka misy kasibosy izao dia tsy maninona na mihira na tsy mihira, fa raha mba hanao an'izany daholo tsika eto dia ahoana. Ry havako malala fianarana sekolelady niditra teo mianatra sekolelady ny katekumène sy ny sisa, asy reny famonjena fanompom-pivavahana, asy reny mbola miandry atsika amin'ny taona ho avy rehetrarehetra. Ianareo dekona solo olona misy asa maro ilaina anareo satria mpiara-miasa ampitandriny ianareo.
ho fitazana ny ondrin'Andriamanitra ary nanaovanareo fanekeny zany isika rehetrarehetra kristianina reto zay asa rehetra zay mbola tadiavin'ny tompo amintsika ary isaorako an'Andriamanitra fantatro ny ry havako ty fiangonana ity efa teto Antananarivo andrefa natany amin'ny fotoana maromaro tany veriny eto indray fantatro ny asan'ity fiangonana ity ry havako malala tsy maintsy miasa isika ka rehefa miasa kosa nefa dia miasa amin'ny fitiavana sy ao anatin'ny fifankatiavana mety maro ny zavatra manahirana ry havako mety maro ny zavatra sarotra ao anatin'ny tony fanompoana an'Andriamanitra tony kanefa izao ny zavatra takin'ny tompo amintsika mifankatiava ianareo fa izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo nefa tsy kemy misotro fitiavana tsy maintsy miasa mandeha ary miasa amin'ny fitiavana sy ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firaisan-tsaina zay ny faharoa averiko indray mandeha ry havako ny voalohany dia aoka ho fiangonana isika tena zanak'Andriamanitra hitana ny voninahitr'Andriamanitra fa ny faharoa dia aoka ho fiangonana sa mandeha hiasa indray isika ao anatin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana fa ny farany ry havako dia ity raha maheno zany teny lazain'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy zany isika dia izao fiangonana manavao ny fanoloran-tenany hatrany ho amin'ny fitoriana ny filazantsara zao no nataony eo amin'ny andiny faharoa mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo dia nanolorany tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amonjy atsika ny dikan'izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara eto isotro fitiavana dia fiangonana manolo tena sy manavao ny fanoloran-tenany isan'andro tsy pastera ihany zany fa tsika menakavy ary tsy izay fotsiny ihany fa fiangonana mizara ny tenin'Andriamanitra fiangonana mitoro no famonjena izany no akasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika ry havako fanoloran-tena io mila vaozina isan'andro io ry havako io fanoloran-tena io mila kolokoloana sy fandraisana amin'Andriamanitra io jereo ane ry havako hoe vakina tamintsika teo ny Exodosy toko 4 sa tsy zay moa vakina tamintsika teo ny Exodosy toko 4 dia mba henoy ane le izy izao no nataon'ny Mosesy eo amin'ny 10 nitady zay olana rehetrarehetra izy amin'ny fanoloran-tena o Mosesy tamin'i Jehovah tompo mifonona aminao aho olona tsy mahay mandahatena aho na hatrany aloha na hatramin'izao hitenenanao amin'ny mpanomponao zao azy fa votsavava sy miada-piteny aho dia eo izy fa hoy Jehovah Andriamanitra eo amin'ny 12 ko ankehitriny dia mandehana fa izao no omba ny vavanao ka hanoro anao zay holazainao zany hoe nitiany Jehovah Andriamanitra ho tenenina Mosesy dia izao eny fantatra ny ianao tsy mahay mandahateny ny ianao fantatra ny ianao fa mbola tsy nanao an'izany fa saingy izao za omba ny vavanao omba zay teneninao mahakasika iza mihitsy ny vavanao miteny ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ry amin'ny manaraka ery dia ahoana hoy izy indro Arona zay tena mahay mandahateny mihitsy zay ny filazany DM azy tena mahay mandahateny mihitsy eo no mombanao omban'Andriamanitra ny atsika ry havako hoe tsy ny 5 taona lasa ihany no fomban'Andriamanitra atsika fa mbola iotra noho izany ny fomban'Andriamanitra ny fiangonany sy ny olony satria nahoana satria ampy mizarany fahasoavany ry havako malalo amin'ny tompo zany eny ny tokony men'ny tompo atsika ary zany ny toko tsy maintsy ijoroantsika itsotro fitiavana amin'izay andrasan'ny tompo amintsika isan'andro mahireza pasteur ianareo sy ny ankonana mahireza indrindra isika rehetra kristianina sy ny vahoaka an'Andriamanitra itsotro fitiavana izany no fikasan'Andriamanitra izany no isan'ny dikany ty 5 taona saingy kalazaitsika sy omemboninahitra amin'ity anio ity ny amaranako azy ry havako dia izao andeha ho averiko vakina indray amin'ny dikateny protestanta lay Efesianina toko 5 andininy voalohany dia izao ny ao
ko amin'izany dia aoka anaraka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Dia apiako ry havako ary tenin'Andriamanitra ihany dia ilay teny fanevantsika FJKM manao hoe risotro fitiavana. Miorena tsara, aza miova. Ho aminareo aniny Tompo. Amen.